miarabantsika isa-tokantrano amin'izao alin'ny alarobia faroapolo ny volana May 2024 ao anatin'ny fandarana Resabe hatrany ianao eto amin'ny fahita lavitra ma-TV iresantsika ny tontolo politika sy ireo toedrara ara-tsosialy izay indrindra no natonganay nanasa tamin'ity androany ity an'Andriamatoa Naivo Raholidina solomavambahoaka voafidy teto Antananarivo tao amin'ny boriboritany fahadimy miarabanao Andriamatoa solomavambahoaka dia misaotra anao avy hatrany nanaiky mivahinay tamin'ity androany ity anditraterina ny apasefa natolotrao namana marka ary mbola miarapa ihany koa ny teknisiana sy ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny ma-TV tsy atao mba tsy tatovatako-na ihany koa ireo mpanaraka nyity fandaran'ity satria maro tokoa ny Resabe tatoato indrindra mikasika ny raharam-pirenena ka mahasolomavambahoaka ny tena amin'ny mampitondra ny fiombahoaka amin'ny mampanelanelan mivoaka sy mpitondra dia tonga foana izay rehefa antsona tiako amin'ny tsy manamarika fa tena anarako anie Raholidina Ranaivo herinantsony fa navoezana hoe Naivo Raholidina zay moa mifalalan'olona somary nesoko kely le hery fa ny hery mantsy tsy maleo mifanahy fa ny fanahy maha olona ka dia mafisoko ny araba hoe arapaina tratry ty alarobia tsy ova fisaina na tsy ova fity samy salama mandritry ny taona avokatra foana navokana nona eny ary izay indrindra no idirantsika amin'ny votoatin-dresaka amin'ity androany ity ianao moa solomavambahoaka voafidy tao anatin'ny vondrona politika mamparana ny hoe miaraka amin'ny président Iandry Rajoelina fanontaniako voalohany hoe inona natonga anareo tsy nanolotra candidat tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina munisipaly izay natao ho atao amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana Jolay raha no eto Antananarivo manokana no resahana voalohany aloha dia mba tia apiditra any eto am-piandohana namana maka sy ny mpiaino satria Resabe moa no ataontsika eto dia Resabe nandehany koa le hoe inona marina moa aloha le mampary mba tsara ihany fantatry ny olona fa ndrandray manjavozavo amin'ny sasany ihany no misy hoe mivalala misy mipilaza mahay ny atao hoe mampara dia angamba fakino eto hoe miaraka amin'ny président Andry Rajoelina zay zany napetraka zany hoe Rajoelina nataon'Andriamanitra sy nataon'ny ray aman-dreniny dia ray ihany fa tsy misy Andry Rajoelina 2 tsisy Andry Rajoelina 3 ka za zany mbola tiana mafy loha eto am-piandohana hoe ny atao miaraka amin'ny président Andry Rajoelina dia manaraka ny toromarika le fofondana ka eto dia mbola tiana mafy ihany alohan'ny resahako an'io hoe tamin'ny 17 ny volana Desambra 2024 tao aorinan'ny nazona ny récépissé zay hitanao tsara angamba récépissé tamin'ny volana jona 2024 destinataire monsieur Andry Rajoelina dia nanendry vaovao ndray Andriamatoa Andry Rajoelina zay filoha mpanorona filoha nasionaly mapaka izany hoe tahaka nanindreny angeo le teo aloha tamin'ity fitsipika anatiny zay ny raha angetrananao tia tamin'ny 19 volana septambra 2024 ka nanao soniany ity fanendrena ity désignation des nouveaux membres du bureau national du mapara dia Andriamatoa Andry Rajoelina fa volombelona angamba ianao eto ka vakiko eto any mba ho fantatry ny olona ho retany rendanitra hoe izy zany miaraka amin'ny président Andry Rajoelina zany iza izany manaraka ny toromarika zany ary iza no notendrena ary ny soniaviny ny coordonnateur général zany dia ramatoa Christine Razanamaso zay zany amin'izao fotoan'izao filoha nasionaly mapara moa sady filoha mpanorona ny ekeny rehetra dia tsy iza fa Andriamatoa Andry Rajoelina porte parole Pierre Oltera Ramaolomasy na fantatsika hoe Pierre Oltera misy vice-président isaky faritany izy io ka ny faritany fianaratsoa dia ramatoa Christine Razanamaso ny ao atao masina dia Andriamatoa Élisée Ratsiraka Antananarivo Augustin Ndiamananoro Mahajanga Iary Rajasaona fantatsika hoe Rolimexia Toliara Raharoarilala Tinoka Roberto ny secrétaire exécutif zany dia mirana Fitso Razafindrakoto Rajona ny mpitahiry vola
de raha hery vololona io tsy le anarana mitovy tsy le vololona any amin'ny 6e arrondissement koa tsy mamofo tamandry fa hafa izy io mpitahiry vola ny mpanolotsaina zany de eo de matonay Raholidina zay za ihany io eo de matao Florent Rakotakosoa eo de matao Zaka Andrea Tahiry Lalao eo de matao Paul Pody eo de matao Yvon Andrea Zanakolona natao Sareraka eo de matao Erika Rakotomanga ao Jean Rémy Andrea Manjaka Andrea matao Hermanana Razafy Mahefa ny commissaire au compte moa zany de mahaleo Victor Tsiepo nanao sonian'io ny filoha national Mapara sady fondateur président fondateur izy tamin'ny 17 décembre 2014 andrinekina Ratsuel tamin'ny nanova statut zay de matiako manambara matiako valinao fa misy namana sasa moa zany nanao opposition ngeny zay hitako eto taratasy tany amin'ny intérieur totonoko moa narany fa hoe Mapara 2-3 nefa ny antetana ampiasainy de miaraka amin'ny président de Ratsuel fanohitra ihany tony hoe miaraka amin'ny président de Ratsuel avy anao fantatrao fa naran-Ratsuel de mbola manoratra any ianao zany hoe lettre d'opposition miopposé an'le filoha mpanorona sady lany ary tamin'ny nanaovana an'io de tiako hoe milaza aminareo zany mety tsy nahita ngamba ny namana sasany fa io ny valopy azy koa président ny fasy tontolo io ny fietsona tamin'izay ny hoe ivory ny zoma 13 Mai 724 ny nanao sonia tamin'ny 724 le coordonnateur général Maranto de Dieu io soniany aloha ngambitsika mba tsy onontsony ary amarana koa an'le fanazavana dia itya ny récépissé moa vanasy octobre fa mbola apatsivy koa ny règlement intérieur anay zany tamin'ny 16 septembre 2013 de mbola miteny frantsay moa misy atao amin'ny andininy andalana faharoa amin'ny andininy fatelo de milaza de former un seul groupe parlementaire au sein de la future assemblée nationale izany hoe anao vondrona parlementaire tokana rehefa ho lany amin'ny antenera-pirenena ho avy zany hoe mbola tsy lany zay nanakan'io ka eveko koa fa karazana tsy de mitombona fa zay moa zava-misy zay tsy de olana tony 2-3 tony ka eo anatrehan'izay zany de manamafy ho etany rendanitra mba tsy savilivily ny sain'ny pakafy taoko hoe pakafy satria ny olona rehetrarehetrareo de misy nankafy ny filohandrenina Ratsuel ary misy koa nankatoa ny tolona sy roa arivo ary misy manaraka ny toromaky satria tsy misy baiko fa toromaky dia tokana ny Mapara raha te hiaraka amin'ny président de Ratsuel zany de manaraka amin'ny fotokevitra ary eto matsitsika any hoe misy ny olona sasany tsika ao anaty fampiavana-pirenena za tsy tia mofo tamandry te mba nao fondrana politika nantoko politika de malalaka ny anarany ampiasaina fa na ny anarana fotsiny aga de tsy misy mihitsy eto hoe miaraka amin'ny Maranto de Dieu na izareo nanao an'io fanoeran'io nefa rehefa manohitra aminao zonao le hoe amin'io an'io de tsy misy mbola ny antetiny miaraka amin'ny président de Ratsuel nataony dikan'izay zany dia tsy misy tokony salasala tsony fa ny fobeteur amin'ny Mapara de ao ambody vona ary ny filompanorona aveko retany rendanitra ao aveko impolo na injato arety andrea matoandrenegena Ratsuel zay zany amin'ny Mapara iny mazava nga mangesaka ozy ngay mandeha ngatsiraonana zay faharoa zay de nanolotra camp d'état manerana ny nosy miaraka tao amin'ny alliance ambody vona moa na ary madava io moa zany tena lalany rehetra azy de aloha lalany voankazy fa zao misy fifandaminana tao de misy ny hoe ohatra ny any Fianaratsoa de anjara amin'ny Mapara dia Ramatoa Kristina Razanamaso ny tany no Toliara ohatra de anjara niaraka isika dia tao amin'ny vitatsika tsara zany fa ny général Camille Vital no sinsisa fa ny teto Antananarivo moa zany dia mazava azy fa anjara ny tao amin'ny alliance zany no nametraka an'iny de hoe ny fanarahana tamin'izay zany ny fanarahana tao de na Andriamato Ajo Andriananarivelo na Ramatoa Sarazoxe tapaka fara moa zany de Ramatoa Sarazoxe eto nefa fatatsika feto Antananarivo eto no anisany renivohitry Madagasikara ary tokony modely
amin'ny fanarahan-dalàna sy sisa ka no ny fahatsapahany ny tao amin'ny alliance sy mifahatsapahany la candidaty fa tena efa manomboka sady ny fingapingana, manomboka sady tsy fanarahan-dalàna, manomboka tany ny atsotsay rehetra de nandray fanapa-kevitra izy fa misitona ny firotsahany. Azo filam-pianarana lalina zay fa ny tiana atongavana fotsiny a na tiana atsidika fotsiny de tsotra le izy hoe natao dôly ny tetika rehetrarehetra izay tsy mampitahotra. Misy miteny moa ny sasany hoe taloha ary logo zao sy ny sisa tsy misy masika ohatry ny sakay a fa rehefa tenerana lany ihany fa le hoe hojerena kosa hoe mba minganana angakoto na minganana angasoa na minganana angabea de fonina telo zao rehetrarehetra zao tady voatsiary any rehetrarehetra dia ny tantara ny tsara azy ka mafisiko zany zay moa ny zavatra misy eo a manaraka zay satria petsaka anie ny zavatra tsisy azo atenaina am'ty fitondrany ity, petsaka anie tsy fanarahan-dalàna am'ty zavatra rehetrarehetra ity ary voamaly mihitsy any teny taon'ny antemera-pirenena hoe raha izao zany fandehany tsy tokony hanao tolo-dalàna ntsony tsika nanao volavolan-dalàna ntsony a zany hoe tsy tokony hanao proposition de loi na projet de loi ny gouvernementa fa tokony ny ACC no manao zay lalàna tiany a de alefany satria rehefa tsy mifanaraka amin'ny fitondrana na tsy mifanaraka alohany de lazaina fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ary zay no natonga le ady-hevitra lavabe tam'le tolo-dalàna zay nandalo taon'ny antemera-pirenena omaly ka eo anatrehan'izay de ny hoe tsy sanatria zay tsy matahotra tsy zay nga mano tokony hitondrana azy fa lasa mampiteny maherina ndray hoe iza moa mifampatahotra eto aza loha samangina no jerena fa andriamanitra tapoloaka andriamanitra any no atahorana fa tianapovy izahay fa raha sanatria misy kotana na sanatria tsisy tompona andraikitra am'izay tsony zay satria raha ohatra ka andray anjary zay fatatsika ihany ny fona Tananarivo, fatatsika ihany fitiavan'olona zany mapara zany atao Tananarivo indrindra fa ny zavatra nyseho rehetrarehetra atao a zany tsy azo lavina ohatra ny asan-kavina kanefa andeha le candidat-ny alliance andeha le olotoanana sy ny sisa de sanatrio a ka isy kotana eo isy de hoe io ndray fa avy am'reto ndray io ary ohatrany hoe mankatoa an'le zavatra tsy ara-dalàna io tsy nefa tokony amilesona dia zay nga maravitenina tsotsotra hoe nanapa-kevitra ny tao amin'ny alliance nanapa-kevitra le candidaty fa hoe aleha mipetraka fantatara mbola mitohy mety nanampitoisika tam'izany ve le hoe tsy le fanolanana zany eo am'le fametrahana amin'ny birao satria ny ministerany atitany de nandefa taratasy tany aminareo nivo mapara tamin'ny filoham-panorona an'izany andriamatoa andrinirina lajoelona hoe tokony mitady marimaritra iraisana ianareo nivo mapara am'izay fananganana birao zay ahoana moa ny resanao hoe izy ny teny anay hoe tadiavinareo marimarikaitsa nefa isaky tsy mahita marimarikaitsa nanao anaty gouvernement taky nareo angefa nipaka anatiny ohatra valalakaviny eo ny filoha ny teny areo hoe sahako ny anatanteraka am'ty moa le izy ty fikevitra fampifanam-pirenena ty fa misy tanterana am'izao misy am'izao resaka be sisisa reny io a de aveo tamiko ndray a de hafa ndray ny voasoratra ato hafa ndray ny soniavina de hafa ndray ny evo ngefa miona am'ireo le promaritry ny antemera-pirenena sy ny sisa zany rehetrarehetra zany a ao dôly na de fanaovana ndray ako atsotsay ndray ako hoe mbola tsy tena ara-dalàna koa nge ny alliance ka rehefa manao zany hoe amy titre ny alliance dia tsy maintsy misy mbola vovonana vaovao tsy be de be raha tana zay tsy ampy atsika ny adingo fa de hoe mba isin'ny fitonina isin'ny filaminana satria fifidianana ny atao safidy no atao lesona ho anainy ripiaino sy nanana maka ny zavatra ny setaon'ny antemera-pirenena tena hitapoky hita-pirenena fa mifaninana zao a filoha zao makisaka kotomamondy sy raha mato Kristina razana maso de nisy papaikady avy any amin'ny ACC tany de lasa tsy lano ravana ndray le izy nefa hatramin'ny isiny antemera-pirenena zay foana ny fomba fiasa lesonao anainge ny isiny hoe papasolo moa ny filazantsika le tao amin'ny ny député amin'ny faratsy io na resy amin'ny maitra ianitra resy tamin'ny safidy natao hoe safidy hoe ty sa ty de aveo ndray ngavanao azy eo ka ho avy ny eto Tananarivo efa calcul efa katsikajy any azo mena ny alliance mihitsy io
azo mihinany mampaksisisy eo de tsikerana daholo rehetrarehetra eo de ataoko hoe lany eo zay a na mandeha ny alabato na mandeha izay mbola nanao tolo-dalàna tare efa tamin'ny décembre tonga tany amin'ny gouvernement tonga teo indray le izy a tsy hita le izy nonolanino indray satria raha malala ny senita ahoana moa natokisany ny senita ny filohan'ny senita le tsy miankina ania lasa azo vema ministry ny raharambahiny ary manana tiatsika na tsy tiatsika olona fiheziny daholo reo anatiny ireo marina tetezamita raha natao io ny lalàna iny eny tsy voatery miembotra ny fifidianany manova senita zany mpikambanao zany vita roa andro zany soloana fotsiny hoe ty zany a taloha escopole ohatra na hoe udx fa tsy misy tsony a de soloana indray le izy ty lasa mapaka ty lasa asvm mba misy olo tena le mpandray anjaka rehetrarehetra le izy ao a de soloana fa de lavina fotsiny le izy a atao efa filiale de anaovana papiaka de ao zany moa fa misy député a raha vo avy amin'ny mapara na avy amin'ny armada de na mety na tsy mety de tsy pahana any amin'ny ambavafony foana de ahoana moa no atokisanay za zao miresaka aminao a ny filohan'ny senita mialatsiny a ministry ny raharambahiny mpinamany zay mianada hatramidinika santatra atraiza izy mbola filohan'ny senita teo io fa milaza anao fa zay nge mpitondra fiombahoaka marina fa tsy nankasitraka ny gouvernement teo zay marina fa kanefa mba hampandeha-gara-pirenena fa naka fionana taminy ako fitelo volana ho avy eo moa izy am'ty fionana am'ty a de eo zay nodony mba fionana dimika foy mikasika angarambahiny mba nisy sosikevitra foy a zay mihitsy atao anatin'ny audience hoe dimika foy mba iresahana mba misy sosikevitra am'zay mity raharambahiny ity satria io nge tsy vitany hoe fa matsimbola fotsiny lainan'io na dison'io fotsiny fa mba misy etaitam-bahoaka zay nge tsy olo tena ny vahoaka fa tsy olona roa arivo kely na telopolo vanjato sy arivo zay ny fitiny vahoaka tsy ampiampafolo mifidy akoky tsy ngaisina mandraky tena tsy fantatro hoe mamapara avy na hoe lozaly sy misalasala miteny marina rehetra ary zay nge lainan'le minité parlementaire tsy hoe anao bois de rose zay nanao section provision de tsy azo samborona fa misy hevi-bahoaka zay mampatahotra sasany avoakanay de tsy azo kitikitirana zany am'izay fanapakevitra ohatra remeko anao fotsiny zany de ahoana moa ny atokisanay hoe le filohan'ny senita lasa ministre asvm de nareo ary tena angay hoe raha volana io fa tananarivo zany aza menam-pano tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana atananarivo zany a lasa teo efa bentanana teo ny filohan'ny tetezamita lasa filopirenena zay lany eo de lasa filopirenena kopy eo any zay mety miresaka mety ny te moa namana sasany le tsika nresatresaka teo velany hoe kona raha mato laloka valomanana kona nde mato iza moa era valomanana mialatsiny nanona hoe ahoana reny ve zany tsy finganiko rengana mandoly ty masiny azo ve mange olona ova tokana ihany mody manao cinéma hoe mpanohitra androany fa mpinamana ihany ko de matoera valomanana ane ka tima ihany kandidany tima le resiny filoandrakajoelona tamin'ny fitsoro ariva de io hoe toanany azo ve moa de reo zany reo a misy candidat reo zany a de candidat mpanjakana daholo reo tikan'izay zany a tsy maintsy atao daholo ny atsotray rehetra tsy ho azonana tananarivo kanefa raha ohatra raha rehefa mandray anjara io zay ny anay mandray anjara zany a de mandesy zay hitanareo ngama tamin'ny fitsoro arivo reny a lavitra be mihitsy ny elanelavatana le sy ny filohan'ny tetezamita filoha national mapary ny candidat ny tim na de atao hoe teo nanana député romby folo teto tananarivo ny tim nanazy ny sénat nazy ministre rehetrarehetra fa resy de efa lany io zay na iny andalana eny de vao avy plakady de raikitra ny kotana toetrany eo ve ty aminay fahendrena no saina fa nialina nytolafisaina ka io indrindra mahagaga ana aminareo niveau mapara ndre mato solomavambahoaka hoe ianareo a manao manakiana an'le fitondram-panjakana ankehitriny nefany mbola tsy miteny mihitsy hoe zay de mpanohatra ara-pomba ofisialy eny anivon'ny ministerany ato tany inona mahatonga an'izay zao a le famaritana an'le mpanohitra matsy a samy mananana ny famaritany azy raha amin'ny zay mialatsina mahapikabary any tenenako eto a de amin'ny fandrasantena misy hoe tovina n aintso arp zany hoe raha androany a no mampianatra de mampianatra maly any mampianatra de mampianatra
apitsao ny ampianatra de ampianatra fa rehefa io ny asako de mpampianatra zay zany le hoe mahazatra eny nataon'ny professeur Rapelaina moa rehefa mampianatra ny fitsipiteny moderne ka zao le izy raha ohatra ka mikabary ianao zao mahay mikabary satria mikabary fa mitakafatra de mikabary ianao za zao a mampianatra serasera atao amin'ny semisela teo aloha de mampianatra amin'io fa raha io mihitsy ny asako de mpampianatra ka ny anay de tsotra ny fitondram-panjakana zay napetrakay ny repoblika fahaefatra zay napetrakay de tsy manohitra an'io zay natolotra ay zay lakile de ny avoloa natolo ty filo andrakinyrena radiol zay vo misy tena famindram-pahefana etany retavitra fa rehefa natolotra lakile tsy haiko nanitsoka ny vasety na tsy haile olona mamazy na tsy zatra n'le izy a de tsy nisokatra mivaravarana ary mety vohity tao anatiny tao izy a tsy afaka nampandroso azonao zany hoe zany lakile aminareo zany lakile mamana izy le vahaolana aty zany vahaolana tsy afianina zany ary fantatiny retraretany zany fa raha nananana vahaolana izy a tsy nandrava premier ministre teo tsy nanovan'olona mpiara-miasa amin'ny retraretra zay nge finitelo teny hoe tsy mahomby tsy hoe tsy fitiavana ny ray aman-dreny kolôze sanatria zary mba malahelo azy satria victime ohatranay kotsy vita nlainazy de voatsipaka zary mba malahelo ny namana zole teny hoe vita nlainazy de voatsipaka ohatranay koa vita koa lainanay de voatsipaka tsy hoe voatsipaka koa ny mampalahelo fa le vahoaka amin'ny tapitrisany eo ambadika eny mampalahelo satria ohatranan'olo baty mafana zay rehefa mifonanay moa zany fa ny alanay tsiny ny alanay fondro ny alanay salofita ka ny anay zany tiako apetraka de ny hoe raha ohatra ka ny hoe nyfanoerana ny repoblika faefatra sy ny fanoerana ny safidy fitondram-panjakana tsy fanohitra mihitsy zay satria zay eo manitsy fa ny zavatra toerinay a de le zavatra tsy mety atao amin'ny fitondrana ary zay le izy io ka zay tsy le mpanohitra fotsiny hoe nalatsina le mpanohitra voajanahary le hoe rehefa tsy nitoveko amiko na mety na tsy mety de toeko fotsiny efa misy zavatra atao amin'ny fitondrana ka mety a tsy zay mihitsy ny volo manoa randrana na vato manoa riana am'zany fa rehefa misy koa zavatra tsy mety a de zay tsy mijery arina tava am'izao nefa de tsy hita mihitsy zay zavatra mety fa mbola miezaka izahay tsy sy nikotana mbola miezaka izay manitsy de zay natonga nany teny za mihitsy teny tao hoe vonampetraka o te tsy mety atao amin'ny premier ministre io a noho izany a tsy mety eo atao amin'ny premier ministre io ka noho izany a dia miangavo zay a aloha atsika anao motion de censure de natao io moa de tsy raikitra fa nanao tonga taria de niteny tamin'ny premier ministre tam'zay hoe mametrahy anao fialana fa tsy mety io de zao nataony hoe matoka an'le député nanisy sonito amin'ny kolbera reny aho izy raha tsy apiditonareo fa mbola manoa anay ireo olona manomena sakafo eno mena anina rehetrarehetra hoe moa tsy anao soni fa tadito tsara fa volana vitsivitsy tao miny de natsapa amin'ny filoha-pirenena fa nysoloany ny premier ministre kolôze ka nytiako tenenina zany hoe raha nanolo an'iny izy ka nanaraka lalam-panorenana lasa lolo ohatra hoe nanohitra nefa avy eo a nanaraka lalam-panorenana tamiko fa tonga sainy soka enday mitsako tsolava mamindra de zay io de am'izao fotoan'zao zay a mbola miteny hoe tsy mety io atsao aloha lalam-panorenana fa izay vonina andeha am'le fampiavanam-pirenena ary efa teo ary zay ngeny natonga ay laza tamin'ny anao manjery hoe mba miangavy ny tenanay za manokana aza naovana publicité tsony a am'le fampiavanam-pirenena sadasada teny iny a ny sarany filohandrenyrena radiol satria zay efa niala nefa manao fisarena ny avevika y maty hoe ireto aby nao de mbola petrany ao le sary ny sarenany olona nefa le olona efa tsy nanay anjara tsony de zay ny tena hoe zay vonany havana zay tsy hanohitra ny fitondrana zay napetrakay a fa andao aloha raha evana aloha lalam-panorenana atsao aloha ity lalam-panorenana fity nanaovana finiana ka zay indrindra moko mbola miamanenina foana izy zay atram'izao itenenantsika zao mamiteny satria raha ohatra moa izy ianao ka hoe izy crise vaovao ndray eto marina fa niainatsika aloha zany zao de mbola KVM crise vaovao amin'ny Madagasikara KVM zany zay zany niainatsika zao fa izay mihitsy angeny nanaovana fifidianana zay mihitsy nametrana filoha ka na eo anately le vahoaka amin'ny fidy anay ary hoe ianareo nametraka de tsy mba manitsy tsy mba miala nenina fa de nianadoboka foana sanatria teo ary zay tsy nanonga-panjakana fa le fanjakana nionganao azy rehefa tratrany hery-moaka mbola nahazo tsiny any zay na mpanonga-panjakana nefa le olona sady nametra am-pialana eo anatrehan'izay no ilazanay hoe
manohitra zay le zavatra tsy mety ary manitsy zay ary manao antso zay amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana hoe aitsio le lalana fa efa tapitra sady aminy ny epitona sy tapany ka raha ohatra ka sanatrio vavana dilela hoe anohitra zay rehefa manohitra de ohatra nitana koa tamin'ny sivy sy roa arivo reny mitarika vahoaka andalambe zany tsy andalambe fa mety mizongozana ny fitondrana tamin'ireny eny mbola nisy trésumé fa zao ny trésumé na zaridaina ny vita sasany taloha ny trésumé efa vita mezan'olona tamin'ireny efa vita ny lapan'ny tanàna tadidiko tsara mihitsy raha vahiny tao tamin'izany tao amin'ny radio ravavy zay télévision ravavy zay ny filohan'ny radio la de zao natao le mpanao gazety ny filomakaravanimbanina zao zy mandehangana be dolo le trano ny anareo ty totra tarazoka be le tato amin'ny hôtel de ville ny lapan'ny tanàna de zay no mahatonga leo milamina sady mise soka fototsy be namonjy kely mihitsy fa miazakazaka tsy mafinsiny zay tsy maleo mandeha miadana mafinsingy vita ihany izy teo mezan'olona ne taditiko tsara mihitsy ny raha mandeha ny filoteolomakaravanimana raha nijoroto kaiky mitao filohan'ny radio tambola ny sokatra filohan'ny radio vola nyteny tanàna apeka izy fa hafa ny propagande fa izy nanao hoe anao tonjo be anao nzao fa mety vita fa apika izy tsy nanampy izy fa finganary nataony vita tonjo be collégion amin'io ka eo zany ny tiako apetraka ny hoe ny nay ny tsikera sy mifanotsina aloha de tokony ho atao fa rehefa ohatra kosa fefa tenenina foana fa de afandray zay ka zay zany milazeto manao hoe tsy ny fanoratanao ministerany intérieur hoe za mpanohitra koa de ivoatra ny firenena de iadana voaka de nakanina voaka fikifiry monina anao fanambarana tena hoe zay mpanohitra zay mpanao zao fi zay ve navaolana zay ve natoka voaka lasa ny adana zay ve napisiny hoe sakafo nohanina an'io mba efa hita maly fa zao hoe sakafo hanina an'io tadiavina rapitso taloha karama varimatsaka fa zao karama varimata ary zay mahatonga anay zao ampiasa boty zao hitokana ny jiro any mambasoany masoandro ny sombavamboaka miakareo mpiaramiasoany fahafisanka satria fa ho avy ndray ny fifidianana de miditra am'izay nareo mpanao politika mo anao asa sosialy satria ho avy ny fifidianana zay mantsy ny somary anakiana ny vahoaka nareo mpanao politika indrindraindrindra tatoato moa zay marina mihitsy ny teninao ary tena misaotra aloha resiko tanàna mihitsy anao am'izay marina mihitsy ny teninao hoe efa tonga fifidianana de tonga foana ny olona rehetrarehetra mizaka kiranila mizaka fanjobory mizaka menaka amin'ny boatina oktakely ny sasany de manaratsy olona de sasa moa tamin'ny fifidianana reny dalina madio be rekaky ny trano kory zay vitako manao azy ary rehefa misy mpanao foana amboariny sasany fa rehefa tsy lany izy lany moa tsy hita tsy lany moa mazava azy fa tsy hita fa ny tiako tenenina hoe amin'io zao zay de anao varimasaka zay vovaliko zay avy eo dia misy anina omenan'io le trabona zay efa no tany atokantrano satria tokana tokantrano mbola trabona de tokana amin'ny izaka le jiro io satria nampanantenanao zao ny apetrako aminao rehefa tonga ny fifidianana de tonga tolo ny mpanao politika rehetra misy ary fikambanana vomiforona anenjika fifidianana tsombavamboaka la zay ny efa folo taona de vita ny fifidianana de lany moa tsy hitatsony fa mamerim-bola manangona le azo zay ny zavatra nisy hatram'izay ny tsy lany ndray moa de miandro fifidianana manaraka de tonga mizarazavatra fa natsolom-bavamboaka mapara kosa tenako za aloha ny resako zany manatrika anao eto to mibokiboky tany fadimy de miala tsiny miala fondro miala tsaloha fito isorona tolo zay tia azo isorona fa tsy nanao an'izany zay voalany ako ny androany de ny ampitsoniny de nataoko dolo ny fotodrafitrasa rehetra sy ny fiarovana vahoaka rehetra sy anam-panantenaina ny asa foana izahay io jiro tokanan'io de fa jiro nampanantenaiko tamin'ny fampelezakevitra ny mezan'olona tamin'izany ary nisy faninana tamiko ary ny tena hoe manao fampelezakevitra na be ny tanàna ako de zao no nataoko hoe anankitelo ny asa sombavambahoaka voalohany manao lalàna tondra fiom-bahoaka faharoa manatanteraka ny etaetam-bahoaka amin'ny alalany tenany ary fahatelo manery mpanatateraka natateraka an'izany ka rehefa esorona ho any tsindrim-peo de le lalàna fanakaikaiky reo de nampanantenaino efa keto amin'ny matevt to fa nanomboka any atsy efa telo volana nisy fiapingana teny an-dalana satria telo amboapolo taona io tsisy jiro
fa vita izy am'izao fotoana zao a de mifanojo ozy anao nentsika fividianana ko zay nge tsy ngotsaka zangy manoana olona kosa tsy mbola nanohany zay zao aloha aloha tsokona mbola tsy nisy koa misy candidat anankiray aloha milaza hoe nahazo tsodrano tany amin'ny filoha teo aloha filoha-mpanorona mampara ndre matoandry nireny rajo eny nahazo tsodrano any e tsy mitovy manoana tsy nahazo tsodrano za zao fikifiky nangataka tsodrano to amkoko za ve mangataka tsodrano le olona de sanatria tsojora no meko azy fa mbola resakafy iny fa am'izao aloha zany a raha ny alliance manokana mbola tsy nisy fanambarana ofisialy hoe manoana ary na manoana ary za koa de mifandraika andro amanalina filoana rajoelona za tsy miteny hoe tsy manoana angy na manongy fa mbola tsy nisy consigne mihitsy avy any hoe rahakotona rahapena raha soa no toanana mbola fotoana mbola mandeha ny alina mitondra fisainana manazatsy ma tsy fidy efa fantatro mety ho vidiko tsy mety tsy ho vidiko fa ny tiako apetraka eo de tsotra raha izay aloha mapary eto Antananarivo a amin'ny fomba ofisialy a de tsy mbola nisy laza nonangy tikan'izay a le asa nataony ary ny asa foana zay fita nampanantena pompy atao a morarano laza aminao a ray volana roa volana taorina nalanina vita le izy tetina teo amin'ny telo tapitrisa teo tena ano poste de police tao amboditsika azonareo nareo teo foana matv mba isorako manokana nareo a fa nanatrika anay foana isaky izay tegna vity iny nampanantena fa ho atao ny bassin tao masoandro tsy ny commune ny anao tsy vita izy tsy nampanantena ko ary le lalana tao a totobato tetina telo tapitrisa tao anansana satria ny assistantiko sy reo vahoaka reo a ny angavy tao amiko tao miketraka okaiky tao de ny tena atao io a zay nanaovany sasany resabe moa mbola resantsika eo avy eo a ny rahana tamin'ny commune zay ny antoka lanteo vita iny ny teny ny sasany hoe ahoany ianao ve hiaro tam'le resaka fanderana trano niaro atao ary eto ny ataoko hoe marina fa nisy am'reo le gazety sisa reo tadidiko tsara ny teny hoe voany toko fita gazety sisa niaro atao ary noho ny fiarovako tao a tafiditra jiro tao nansana nisy natafiditra rano tao a fa nohony tambadaka mbola tsy vita moa de zay izy io misy tany tao amin'ny hectara lasa norinasa vahiny rehefa namarinina le izy a anazy tokoa nefa misy tran'olona ronjato maheky tao nanaiky le vahiny a fa le roa hectara eo de meko mivahoaka fotsiny ary le mbola mipetraka aky nisy marimarika rehetra tao tsaronenana efa tsaka lasan'olona ny tena na mbola tsara dalàna re nitsoro foana nisy olo mavamboaka Raholidina hatram'izay ary azonareo marinina ny anao mandeha rehetra afaky ohatrany tsy le gazety sasam-panenjika sisisa le voakara marina tsolan'izay fa anaty démocratie tsika fa za fotsiny efa nanao balizy any a tena hoe za tsy toko mpanao gazety a fa neona tamin'ny ministre serasera neona tamin'ny filohan'ny lafitra mpanao gazety hoe mba nary ny mpanao gazety namana fa za mpampianatra mitaiza mba tsy hamirina nrenitsony de arao daolo reny a fa isam-bolana de hekitona mahery zay a natsony mavamboaka zay nampanantenaiko vita avokoa na de tsy asa koa fa za commune na de tsy asa koa fa za ministera nitikan'izay zany a de mitaky avahoaka rehefa ho avy efa abilezakevitra mieritreretsika satria za zao to nahita olona niarangotsaka tamiko nampanantena zavatra be deaibe ny zara zavatra rehetrarehetra de za tam'izany nanao teny tamin'ny fampelezakevitra tao matv tao ny tv plus tao ny viva tena tam'izay fotoan'izay hoe raha izay mpifaninana raiky amy telopolo reto satria za nanao loka tam'izay nanaovana fototrafitra azy hoe zay fokotany andreseko be indrindra de meko 50 million vita le izy mbeko de nanaovana fototrafitra azy manoatra an'izay avokoa tsy mila kolatsika tsy ny mpamaty voleraisa-pirenena fa ny zavatra nisy a tritatsonga olona rehetrarehetra reo za sisa tavela tao de nisy an'le nisy candidat ray zay a izy tsy lany izy ambanimbany any tsako natany amy 2% miazony tsy tononoka eto a de mba nanao tonga ny 26 he mba nizara vakely to so amy masoandro lany nga mazy toko tsy hitatsony koa avy eo nisy olo mavamboaka namakiray zary vary tamy kapoka tsy mizarana angeny zava-dehibe fa tsy hoe taitaitra eo de manao agaka indray am'izao fotoan'izao fa nijery liste de iny ndray le olona rotsaka be ny tanàna de mialatsiny aiza marina ny teninao hoe de ho avy indray zao fividianana de tonga indray mizara kiranilona tonga indray mizara vanjobory tonga indray mivara paty tonga indray mizarazara zavatra kely eo anaty tapabolana lany eo indray de tsy hitatsony indray tsy lany indray moa de any amy 2018 indray na fikambana manaraka zay le izy hoe fa raha ny fafisainky manokana solom-bavamboaka mapaka to mibokiboky tany fadimy anananay profo fa nanao ka ianao niteny hoe vo tamin'ny heritonga zay a nandritry ny folo taona nanao didipotra fo be mbola tsy sesty akory ay ak zay mihitsy nanaova politika ny tatety natao le izy efa tato vita io nareo matevety eo
ny malaza atao natao ny ditipotra iny ary tadidiko mihitsy fa nisy faninana tamiko mpiasan'ny commune tao taloha ny teny hoe aoka matseo anaty masesitenao ihany no atao io hotona zay na ary mbola ho atao io ary nasanatriaka tsy hanao politika intsony fa vita ny adidiko amin'ny firenena ho atao fony io mandra-pahafatana ny vady satria vitany an'izay io de toak'izay koa anao ndray zao zay de eto manararoatra ohatra nefa mahatonga eto aminay hoe trantsika kely le anina politika fa hitanareo fa nisy accident be teny ambotakatindramamy be de be maty dia namboarina lalana avy any amin'ny radio izotope indray mandeha tomobile de tiako miraty satria za tsy afaka hitan'ny olona ho apetraka ny takela be ohatr' zao satria namaly ny commune mba tiako fantatreto hoe ame ferana telo taonina sasany midina an'iny moary amin'ny radio izotope iny io ny alalana azoko tany amin'ny commune rehefa nangataka de apetraka io a voafetra am'izay fotoan'izay telo taonina sasany any mahazo mandeha eo de omboarina koa iny mba tsy isy ny accident sy ny sisa de mety misy tsy faly amiko an'io satria misy manana camion be mpanimba lalana aoety amon'olona dia ataona moa fa de zay tsika miezaka mampanara-dalàna fa ty so filazany sasany fa zao ny tena olana am'le fanaovana politika ary ino na mba tiavako ny filoandrenirena ratsuel za koa fa sanky tsy naniery a mihitsy filoandra ratsuel tam'y voalohany hoe mba manaova TGV anao fa de zay ny hevitrao monsieur Raholidina zao miaraka tsika zany amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ny lalan'iny zany natolotra tena zavatra nampalela ao mba tiako fantatry mivoaka ihany nefa de misy le mpanao politika am'izao fotoan'izao androany izy tima apitso izy TGV aveo ndray za tsy mba mianina na oarisy ary izy sy mba manana le fotokevitra de zao ndray zao mahita so ma tsy misy resaka ngeny io fa aika le tena mpanaratsy anany amin'ny gazety raha eto zay tsy tononiko eto le izy ay deuxième listako tao ihany ka eo amy tena am'le olona rehetra hoe tsika mila mailo aika le mpamingaminga ana rehetrarehetra reny de efa lasa aloha efa mivako tao zao tsoko aminao mba tiako fatany vahoaka anany sana sy mifidy atsy ny mpakafisy mpanoana hoe nisy raha mahatonga zao tao efa saika nazera ny trano tao anany sana izany ny angavy tany amin'ny ministra hoe ministra mbola vavomelo aloha vatimanga hoe io afefeony anareo sy ny sisa nampidirana jiro izy nampidirana rano izy nanao gaga be azao ay reny anisany any am'le mpifaninana tamiko teo daholy aiza vio zy anao hoe na manao zao mitondra olona sonao de manao fampelezakevitra hoe tao mbotakatindramany iainga ny valo tsy tamy micro zay moa mana le sonomobile reny am folo vo tonga ay ny deuxième listako anisan'ny tokombakomba jerena aveo le olona nalefa le deuxième liste aya délégué le mpifaninana amiko tratranay tam'ny androny ka le fanaovana politika vatibatiko io indrindrandrindra hoe za zao nametraka olona délégué deuxième aron tao amin'ny deuxième de adjoint délégué mipopoky tany fatimy napetrako tao areto de mba tiako manazavany namana rehetra hoe inona moa natonga anatin'ny arinasata napetraka atao izy eky tao tsisy nininona nataony efa nametrako atao natateraka fototrafitra za ndray mahita any amin'ny gazety hoe za anao lalana telo tapitrisa-riary miaraka amin'ny commune gaga ndray fa hoe izy ndray mamoaka ary amin'ny gazety hoe lavitra ny katikati politika hoe izy ny anao azy nefa tsisy ninona nataony akoho tao nandarany vato sy sisa de lasa le fanaovana politika ohatran'izany ary izay ny sorako amin'ny filoandrenirena ratsuel manitsy ny taiza ana eo amin'ny mapara ndrandray zay amin'ny maha-olombelona de miakatrakatra ny fo za moa tsy misy tension fa zay tsy de taranak'olona misy tension fa mbambanda za koa fa telo amby folo taona de efa pikapaka fa miakatrakatra ny feo ndrandray fa izy to ny lalandava foana manoro mamihevitra ho anay zanany be de be ngereo zanany ray aman-dreny izy tsinona amin'ny fitondrana sy ny fitantanana fa am'taona izy mety mbola zandryngo rehetrarehetra reo ary tamin'ny fitondran filomaka valomanina za matoa nanohitra azy ny zavatra tsy nety teo de maro ny zavatra tsy tena akafiziko fa zao manisany deraiko ny mpomba azy fotsiny kosa de rehefa manome izy vitsivitsy any mano ty lalana de manaraka reo zay ngeny natonga ny teny amin'ny boribory tany fatimy hoe be de be no olona tao anatin'ny tolona sivy sy roa arivo be de be betsaka tao anatin'ny TGV rehefa tsy candidat izy de nanao indépendant daholy tsy haiko nisy 10 angamba nanaparitaka vatiko to fa nisaotra an'Andriamanitra fa vahoaka malala ny asa nataoko malala ny filoandra ratsuel lalany somatsara fa ny anazy rehefa miteny ray aman-dreny any Afrika atsy de zay no ohatrana azava zay no ohatrana nampalelo tamin'ny
namana le maparato izy to asy namana maranto hoe misy inona tsy ankatoavany lay tomaky ny filoha nefa mbola eto Madagasikara mbola teto ny filohan'ny Rajoelina ny sasany ary tany Afrika Atsimo ka eo anatrehan'izay rehetrarehetra eny apetraka hoe le fomba fanaovana politika mihitsy mila tena ovana zay moa le tena fanovana satria mbola eo fa ny zavatra ampahirezako amin'ny TGV ny ampahirezako amin'ny mapara ampahirezako eo amin'ny alliance dia ny hoe zara ny hitangeny hoe iza ny tena olona azo antoka ny olona be resaka pikabary fa ty tsy vitany kabary fa kabary asa vokatra iza ny tena olona azo antoka am'izao setra sy lalana zao raha niala tany Ezipta ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana tondratra noho ny tantely dia nisy nanam-pepa nge teny an-dalana teny aleona ny tany Ezipta zay leo mamanina ny tongolon'ny Ezipta aleona zay mo zay nentinao taty sisa lavabe eo tonga ny mpitanga masina mena n'Andriamanitra any nampita azy teo any zay mbola misy fatsany levenana ka eo zany ny tana hoe izitsika hitondra firenena ny filohan'ny Rajoelina mbola laza fa izy mbola candidat voalohany amin'ny 2018 raha sitrapon'Andriamanitra efa nitsoro amin'izay izy dia mahita eo kosa hoe efa ilo lalana dia manarahany iny ka za koa izahay nitezeko amin'ny olona dia tsotra fotsiny hoe tsy hoe rehefa tsy mirotsaka amin'ny mapara koa dia atsanona daholo ny asa rehetra tsy hoe rehefa tonga tsy fividianana koa dia ataovy daholo ny fampanantenana rehetra ary eto za moa zany miandry amin'ny fotoana iny andry ministry ny fahasalamana mihitsy aho satria ny fahasalamana ny voaloka reny rapitso zany io rapitso amin'ny tsy rapitso fa fionana amin'ny gouvernement fa tsy haiko amin'ino fa ny angapitso zao ny premier ministre no avy eo dia ny aménagement ny ariva fa mbola angino fa ame ohatra aminao fotsiny olona ane zany tonga amiko zany tena tsoko aminao marary tonga any amin'ny hôpitaly fanafody etohana inao miato tena tsisy ninino tonga ny olona tsara milaza izy arifa hoe asa fa tsy kabary anao CSP2 zato anaty 100 andro mandany anao mpanao gazety CSP2 rehetra atao tanina mihotra analamahitsy tsy isy jiko tsy posiposy kely daholo lasa resaka politika fotsiny tonga ao tsy tenonona anarana ny eo amin'ny ravangendriana valina malahelo zay monsieur le député zay eny taona bénévole foana vao misy mandeha kolavo zay tsy amitsoko so asiny sasany lasaky trano an-trano le risy aria zay avy amin'izao ny recrutement ria apetrapetraka keto zay zao tsy mahazo karana zany aniny ilainy izay nge ny alalana anao hoe mahay anao ka izay zavatra zay nge leona any amin'ny gouvernement te hoe ity any atetam-bahoaka marina fa tsy pahay lalàna ny sombavambahoaka fa ny lalàna ny atao hiary vahoaka dia gaga ianao hoe rehefa tonga ao zay tolo-dalàna rehetra ka tsy fanaraka ny hevitry ny fitondrana na tsy fanaraka ny hevitry ny asese dia vo tsipaka daholo le izy za zao nanao tolo-dalàna retsaka bokovitra tamy tsy hita maty tsy hita velona tsy zay nge le fanovana ny tadiavina eto firenena ka ny fahasalamana ny voaloka rena raha manan-karena be anao na matanja be nao mananao tolo nefa ianao marary tsy misy tika ny tany no nenanao dia metrako fa inona le za laso oatra ny ampianarina le mpikamanao ny gouvernement ta hoe miala tsy miala zikla za tsy miteny hoe tsy miasa zareo misy miasa ao fa tsisy vokatra le izy za nareny zao amin'ny ministry ny asa vavety maly za moa tsy afaka nandray fitenena fa eo na manokana zao miliary za voatonontonona atao zany fa tsisy fiatraikana eny amin'ny vahoakana inge zany zay mbola lany million kely ka raha manay ny tomitsona zay mba fidiram-bola anaovana angengetrarehetra reny azonao ka tsy mifitanysanao hoe hatram'izay tsika nazy fanamatsim-bola foana lavitra isa lavitra fa tsisy oranana no an'ny vahoaka zay nge nydivana solombavam-bahoaka eo fa tsy hoe zay ny tsy maty ambavany akory ary ny asan'ny solombavam-bahoaka dia amin'ny alalan'ny kabary ny kabary fa mpitakafatra raha ianao ary nanao ny trano io ianao nanao ny ty matyvety nefa tsy mikabary ianao anao ny tompony io inony zany fa le kabary ambovy vavady ohatrany atao ministry fahasalamana reny le kabary mampiasona ataon'ny sasany rehetrarehetra ely le tsy mety ane ka zay zany zao amin'ity satria na dia ame ilaza amin'ny vahoaka hoe mahaiza misafidy tsara mikasika an'le hoe iza no toanana za tsy miteny hoe aza toanana ny namana lalatiana frefm na hoe aza toanana ny lalana lalatiana ravolony manana za aloha dia mazava azo za tsy anoana tsy fidy ny tima mihitsy mazava ho azy tsy fidy an'io fa tsy maintsy mainga amin'ny tolona fa ny mifankaty tsy mifamarafara ado ny afarany izay efa
atao hoe raisinay raha zay natao hoe efa diso safidy tamina noana ny filoerajonary mampianina nefa nampisafidy olona teo mbola milaza fa za mbola be vato mizy teny miboribory-tany fadiny de efa nampio de zao ndray a mila mieritreritra tsara hoe sanatry mivavana dilolela ozy ianao za zany tianona ka tena hoe ohatra vidioka rakoto de anao mpifampelezakevitra de teny avoaka vidio sanatry mivavana dilolela ka anao ohatra ny filoerajonary mampianina voatsipaka zavaty any amin'ny ambavafona indray tsy zany marina angamba de mirapitso any de miala sony mavamboka manolo-bato am'fandroana io fa tsy maintsy avatiky pito alolela tsy maintsy jereny fa zay aloha zany a dia zay de nisany mitsikera manohitra le fomba fitondrana dikan'izay ze mray petsapetsa amin'ny fitondrana io araky ny teniny ny andriamatoetika raratsafitra va finosana iray io fa zay moa nataony tao anaty teo za fa ny tena zay to anatin'io finosana io de anisan'izany zao ohatra ny akolafarafamanana ny candidat ny tim sy ny candidat ny SVM de efa finosana iray raha ihany reo ka zay ne mahatonga le hoe finosana ray nareo satria hoe tsy manohatra eo ihany ohatra mitazaboka ka le akazay hoe manohitra tsy manohatra amin'ny fomba ofisialy nefany tsy mifana tsy manampy akazay laza venao aky ekeko akazay laza venao fa raha nohatra amin'ny fomba ofisialy zay de anaraka lalam-panorenana izy de hiadana vahoaka de tonga daolo ny famatsim-bola de hiata tsy mandany vola karamako tsony tsy mandany vola nay vato tsony zay tsy mandany vola filoana rajoelona tsony zay andoavana ny fidiran'ny mpianatra ohatrany nataonay teo amina tapitrisa teo tsy vita ministera amin'ny fampianarana fa zesta teknika fotsy sisisa raha ohatra ka manohatra raha zayngy ny avaolany atao tsy olany fa zany vo malaiky iteraka anina vo malaiky zany a azonao atonga ny fitondram-panjakana tsy eritreritra anaty zany ty boky zay nanaova fihinanany ty fa zay de fa samylaza fa zay zavatra tsy mety ataony de tsy ray tsykombakomba amin'io zay fa zay tsy ray lasitro anatiny ao fa nray lasitro zany a de zay toanany fitondram-panjakana zany a azonao de zay ny finosana iray zay satria efa eritona sy tapany izy ny teo a tsy vita fifita tokony izy any ny fitsenateura zany ny chef de région mifidy vavety rehetra fividianana ny pentana ny haute cour de justice ak tsy vita tsisy ninona vita mihitsy ane zao de raha ianao ndray nitsikeranao de latsainao lavenao ndray mimpamingy anao ka ny tiako resahana tiako amafisana de ny hoe zay aloha raiza manokana satria zaho a na tsy anoana tsy anao fa satria tsy mbola misy consigne ak zay tokony atsaina de efa fantatro hoe za ifidy fa za mazava azy zao fa za tsy ifidy ny ray finosana amin'ny fitondrana io mazava azy zany a fa ray safidy zany de tsy maintsy o anatin're manohitra tsy nitsikeran'io a izahay ohatra zao rano tsy mpiteny fotiny maratsaka hoe tena mpanohitra eto zao mpanohitra ny tim sy ny SVM mo lalatiana ravololo manana tena pitsikery isan'andro ary isoranay satria afahanay miteny akoatranareo ta matevia de lalatiana freedom tikan'izay aloha zany a raha nitseritsiry maimaika fotsiny aloha zany zao de tokony ao anatin'go aloha zany zao ny safidy raha ifidy rehefa tonga fividianana ohatra zay fa eo anao mbola ijery any koa hoe ahoana izy amanty satria le olona koa mety tsy maintsy jereny satria fa tsy nanolotra ny alliance za kosa olo-pirenena manana ny safidiko fa za kosa izay kosa mbola tsy nahazo hoe avy amin'ny filongajoelo hoe ihito na hito mety nahatsotrany eo mety safidy amin'izy miravavy mianaka zany a de iza metimety kokoa ray moa zany ozy anao teo fa nahazotsotrano na ray koa efa nitolo ary nanohitra ny zavatra tsy mety a de eo fa tsy maintsy a izay de tsy maintsy lazany vahoaka aloha hoe raha raikitra ihany io sitrapon'andriamanitra fa rehefa tsitrapony io a tsy raikitra dia izitsika de za de tsy saky olona velively tsy za velively ny amon'ny tolona sivy-soariva fa tsy maintsy eo anatiny zay zavatra efa ny tena mainky aloha zany a de fanentananay hoe okarea mba tsy voafidifidy amy zavatra ivela fotsiny nareo zay raha nanao t-shirt ale de resaka publicité hoe ahoana moa mbola misy angy a tsy mahafantatra mandeha ny andalana rehefa manao t-shirt averin'olona mbola naivikely taloha ihany ve ty député ka io fampifantarana fa tsy hoe noho ny t-shirt fidianan'olona anao sy lainga kosa zany fa misy be de be nge tao name t-shirt name menaka kely taboaty kely ohatra zay tam'y fividianana reny fa izay fa fiainanay foana io ny fahafisainky ane tsy atoko politika
fikambanana pikabary ao mpaloratra ao mpanao rugby ao mpanao baolina mpanao kung fu ao ohatr'izay io za zao tsy mamena-trano laza satria tsy azoko tsara misy nge fianakavia colonel misy général mianabaviko misy mpitsara premier grade mihitsy za tsy manana olana mpitsara sisisa fa zao rehefa misy olana vahoaka tsy maintsy miteny za so me zao niteny nanontany tamin'nyisitry ny foloanda mba za mba te antany andre mato minisitra hoe inona marina moa zany tena atsan'ny miaramila fa za matsafatra mitsaroko le fiainy telopolo taona zao a ny nanapitehana ny kung fu malagasy teto 5 taona ny kung fu za tsy teny tsony hoe ino de nihitako tamreny a nampiasaina le blindé miaramila reny de napetraka teny biorika na nindiana takirometre perape sy ny sisa fa ianao raha mbantsy hoe misy manafika ny tran'olona re tsisy hoe na miaramila ray na misy polisy moa zany de fa somary taratara daolo araky nihitatsika ary zay fanitsina zay no atao ka ny tena tongavana de ny hoe tsy maintsy tezainay ary zay moa ny anay amin'ny mapara miaraka amin'ny filohandra rajoelona le tena mapara manara-penitra sy ny amin'ny fafisainka ary misy le fikambanana fanantenana aminay zay mendraikitrano sosialy de tena eny am'le mahantra mihitsy zay le teny hoe le fiainam-bahoaka mihitsy fa zay tsy andany andro any amin'ny le resaka fampidianangele jeroa de taizy za hoe tandremo hoe androany ianao meny le olona menaka meny olona varokilao meny olona t-shirt de mifidy azy tsy lany izy aveo tsy voa mivaravara mandainga tompoko zay nilaza fa nangatako audience atao amiko na ty manatamy na ty izy avena izany izy ka tsy niraisiko reny zay manao titipotra reny misy timany eo reny zay mizara fa intsisy eo reny anare misy aremangy atao mbola misy manana t-shirt anandrimatokatsika ke fa rehefa lany a de mipetraka sombavamboaka malagatsy vaky volo ka ny fitezaina an'izay hoe mba tsisy ny fitapitaka verenako le teninao hoe tonga ny fividianana tonga ria de mody manao asa sosialy kely ndray de aveo tsy hitatsony a de aveo a manjavina any le etahitam-baoaka tsy aty amin'ny fafisainy zany ary tsy aty miaraka amin'ny président na rajoelona fa rehitanareo a fa na vola tsy nisy fa nampiasy anazy betsaka fa taloha ny volana izy fa nampiasy anazy tsy misy a vita atsony be vita ny hôpitaly manara-pena vita ny kanjariva de zao rehefa hoe filohandra rajoelona moa nanao azy a de ahilikileo any daolo izy rehetra ohatrany somary efa namanao publicité ihany moa zany mariko aloha fa milaza marina eto fa tsy zay nga hoa tsy rotsaka atao taninariva ary tsy mbola misy ananatao io fa milaza marina zay hoe ka sa milaza izary nanao ny hôpitaly manara-penitra izary nanao ny atsonjo be izary nanao ny hôtel de ville marina fa nisy fiarah-miasa izary nanao nio jiro izary nanao nio bas ka alao kosa mba lazaina le izy fa tsy le fanaratsita alo anaty gazety afotsiny tsy ohatra le ataony namana sasany a tsy mety raha reny foana no tanysaina eo ka ohatra ohatran'izay moa ko nareo mpanao politika rehefa ana de hoe navitan'zao de ny anakiray manakeny hoe tsy navitan'zao tsetsatetsatsiaritra koa ny zavatra natao hoe le nampanatenaiko a de nataoko fa le nampanatenaiko hoe ataovyo vo ataon'ny filoa fa za manaona iny tsy vita de fa nifonako tamin'olona faharoa izay a tsy ao anatina fifitiana fa iainanay foana io ame ohatra fotsiny aho a tam'le ditipotra fo be 10 taona 20 taona zay mifafisainka fa 10 taona ny fimpimi na ny fikambanam-pianatamianara nanao an'io foana izahay fa le dokotera amin'ny vaova amin'ny miakina ny fiarah-miasa de nataonay foana io de natao le zavatra fa le hoe afa kosa le tsy mitovy an'le olo za hoe tonga fampelezakevitra de anao asa sosialy a anao tokono anabaolina fa rehefa erenao nabaolina vokodamako tsy mena zay zay nampanatenay de taterahanay ary amy masony mavamboaka anay a de mandray olo zay fa ny olana ny akapiazany 50% ny olona mitady anao angataka sponsor daoly de na zay koa zary ve no banque mondiale CFMI ary mbola mampifilafila tsy afaka mame fafapoa de misy le mpanoana mercenaire araky nataoko anao hoe deuxième liste koa namatika ako nataoko telekiana ria namatika aka ahoana moa ny atokisako amin'ny tsy liste niaraka tamiko fa de zao miezaky zay mitaisa ya 10 minitra sisa ny fandarantsika de ho tapitra fanontaniako farany ty mialohan'ny tena nankatonatsika ny fandarana ny teny ny filoam-pirenena na ny teny ampabe maso fa ny fona teo amin'ny masony vahoaka ho an'ireo zay niarany tsy mety tao anatin'ny fitondrana sesisesy tao anatin'ny fanambarana fa momba ny fampihavana pirenena tamin'ny andro farany nanaovany an'izay
andriamatoa filoham-pirenena amin'ny anarany fanjakana izy nanao an'izay fonan'izay a ka zay indrindra moa koa hoe nareo mpanao politika zany ohatra ny tsenonareo zay tevoka zay nefa ny zay le fiaingan'le fampihavanam-pirenena nefa ny a ny any amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpiatsetra sasany dia matsapa an'izay tevoka anankiray zay fa tena marina aloha zany za loatra ny tena mifona izy zay ny fanambarany aloha ofisialy zao mantsy ngeny ny olana am'le izy mialatsiny aloha fa zako ndrandray a matetika rehefa manapika télé de tsy de mahita kabary amin'ny filoham-pirenena fa le vadiny manao pré-campagne reny no hitako le mizakazaka ry manao azy izy no mitokana eny no hitako de ndrandray a za koa mijery le andro de tsy de ndrandray koa izy a rehefa miteny koa izy ndrandray a de tsy de azoko loatra le tenitenenina fa ohatrany mialatsiny za pikabako a ary tena piako amin'io be miboky efa navoaka koa de za zany raha vao manao kabary mampiatso nana kabary ambovavady de tena tsoky fa za tsy mihena de mizay tsy nainoko ale fa raha nyteny aloha de tia le tsoky-hevitra teny ty le tany amin'ny fampihavana-pirenena efa naneo hevitra hoe tsy fampihavana-pirenena iny fa fampidi-pirenena tsotra fotsiny le izy a raha ohatra ka manan-kevitra tena ho izy anao mifona amin'ny filoham-pirenena de zay tsy mila tsy tokony fona ty amin'ny mapary fa tokony mialatsiny satria raha hiavana voalohany izy a de fatany fa manan'olana aminy any mapary na de tsy fanajany an'ity article 54 aty a mba nanalahelo aminy nge le mpifidy hoe mifidy anazy a de ohatra natao tsinotsinona tatya mialatsiny efa mahatonga ny olona mifidy amin'ny fleur ajonara mampiaminy izy ny solo tena ny filoandra rajoelona fa filoandra rajoelona tsy ngotra mahatonga olona mifidy amin'ny docteur Jean-Luc Robinson izy ny solo tena ny filomakaravalymanana filo teoloha ka natoy zany mifidy amin'ny fleur ajonara mampiamina de tsy tiany zay le izy tsy tiany andriamatomahakaravalmanana izy voalana nefa izy a de nanoatra no mivady vao fakatiavana izy tao amin'ny PMP sy ny ankolafiravalmanana azonao de tena fakahany eo de nailika zay tokony ho faly ny filoha raha mato Kristina Razana Masoa député mapara no lasa filohan'ny antenera-pirenena ka aloha izy toana ny député Thomas Engana noana koa député nina aloha atsiravana le bromaritra fa narandravana bromaritra de baiko tany ka raha ohatra zany a mieritreritra ny fony sy havana tokony mihavana aminay izy aloha zany hoe nareo zany tsy amela elika mihitsy aloha mamelaka mamela zay a ny eloka ane zay kristiana mamela foana fa tsy hoe rehefa voavela ny eloka de miadana mivaoaka tsy hoe rehefa voavela ny eloka de voada lalam-panorena io nga mavahatsika mihitsy ary zay nge mahatonga ny antsikeran'ny ny FFKM hoe raha tena hoe mpivavaka marina no atao a za zao nge za moa tsy te resaka ny finoko satria za tsy tiako ampiarahana ny finoana sy ny politika fa za zao nge ny finoana misy akehitriny Jesosy mamonjy tao any natao batisa mariazoko tao am Jesosy mamonjy zay mivady ino natao za tsy mitsokotoka tsy fokazikahaka be de be ny raha ny baiboly tsisy atao tao a fa tsy karaha ohatra hoe zay koa manan'olona mitapitra izy za zao ampatekotista mitambatra modakatandramamy tsy ngona koa ny akaika vavako amina karaha tena mpiavana n'izy zay no atao fa niteraka adiny io ino hoe tsaka natonga le ampesement tao e sy le décience atao hoe raha ohatra hoa karavany filoham-pirenena ny antenera-pirenena karavany araky ny eritseriny hoe mpivadibadika tsy mety aminy mpanakotana karavany amin'iny zoany zany tsy olana de atao amin'ny fividianana roa volana orina na telo volana fa raha ity kosa no hoe voalazato ny hoe ravana ny androm-panjakana rehetra afa-tsy filoham-pirenena aorina angavitra vaovao ka ravana zay ka solona assemblée constituante de tsy maintsy mandeha ny décience satria fandikana lalam-panorenana zany itynna atao anaty lalam-panorenana tsy misy milaza mihitsy hoe manaovy anao mampivoy olona roa arivokely rivato miaraka amin'ny FFKM de raha voatolo de am'izay anao rery mitsoravana de na de ataoko hoe mialatsiny ako fa tsy de hoe olona tondrana tolo reo kory mialatsiny fa sy olo mavamboaka akaiky amy 10 am'jatso raha tambatra ny olona mifidy an'reo petsaka lavitra no mifidy filoham-pirenena azonao ka zay reo a ka niraisana ina ka nytiako apetraka zany de ny hoe ny tsy fifonana kory za impiry mifona moa ny ray aman-dre mahakaravanmanana teto fona izy te mivady fona izy tary fa vo tonga ary izy hoe tsika tsy amin'ny fitamandry fa tsy navoko ny vavanao a fa tsy manao tahaky vato filambava hoe afa ny teneny vavany atao ry ka raha tena fampihavana-pirenena marina no atao a ekenay io fa mihavana aloha am'le safita-mbahoaka lalam-panorenana nanaovanao fianavana mihavana aloha am'le olona nanoananao ary zay mbola vonina nihavana aminy raha manaiky izy fa nata lalam-panorenana fa zay kosa tsy hoe
tsy miady fa nikobay kelike ihany hoe sarotsahona ny erisery le izy angalana zay mantsy ny olana am'le pikabaky sasany matetika ary zay foana ny toeko le hoe miandry teraka fotsiny a de inona mety ampiteraka n'olonao izy da ny olona maro anisy eo ny olona le mialatsiny e fa le teny vateny iny nisy faninana tamiko de aotra faingo dimisanjato ny azony de nitetiky ny kalabe mialatsiny zay moa fiteny tanora hoe apiditra amin'ny assemblée constituante tendrena fotsiny eo satria fa tsy teto eo aloha de le olona fikambanany sombavamboaka tsy lany ve sy sisa kosa ve natao tsy eo manamaivana sanatria fa zay miady mafy mba hosolo tena vaoaka ka raha misy etaeta ho atao a de ireo raiky amy 500 reo nefa solo tenany ka raha miteny izy miavana de kenay ny fiavanany a araisiny amy kitsipoa tsy amy fietsaram-belatsia ozy folo maparatsy andry matoana rajoelona fa zay kosa mametraka hoe aoka le izy a tsy sanatria fietsaram-belatsia fampandrinatrisa fotsiny fa zay zany miandro fa raha ohatra izy tonga hoe miandrotsao anareo mapary zay miandrotsao anareo filondra radiole zay fa hiavana aminao fa natsaro zay a fa tsy mandeha le raharam-pirenena lakile nitsoka mila anareo zay a tonga izay eny ary zay ihany koa no manakatona ny fandarantsika androany Andriamatoa ny avy Raholidina solom-bavambahoaka voafidy teto Antananarivo teny amin'ny boriboritany fahadimy misaotranao nanaiky mivahinay tamin'ity androany ity Andriamatoa solom-bavambahoaka de mbola mamerina misaorana anareo ary mba misy afatra farany a amin'ny namana rehetra de tsotra le izy a isika de ny fampandrosoana sy ny fanovana ny takina akehitriny anefa de mbola tsy tanteraka izany ka mbola manao antso izay a amin'ny rehetra hoe a aoka isika anambatra ny tanjakitsika rehetra mialatsiny afa mbola saiky teny hery indray nefa le hery fa tsy maleo fanao a fa anambatra ny tanjakitsika rehetra mba hoan'ny fanovana anambatra ny fotsika sy saitsika rehetra am'izao fividianana zao anetana ny rehetra mba tsy ho diso safidy indray a indrindra mba tsy ho taitaitra fotsiny amin'ny fizarajara ny zavatreritreroa ka mety animba ny ho avy ny firenena fa ny mapara ny miaraka amin'ny président de rajoelona de ao ambadika reo foana am'izao ary amin'ny ho avy eny ary misaotranao Andriamatoa solom-bavambahoaka zay ihany koa no manakatona ny fandarantsika Resabe tamin'ity alarobia ity a zay no mametraka veloma mandram-piona anareo isan-tokantrano ary de manasa hatrany hanaraka hatramin'ny farany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko